Inona no andrasana amin'ny mpiandraikitra ara-barotra ato amin'ny orinasa Bazesy Crystal? Anankefatra no andrasana amin'ny olona io. Dia ny fandafosana ny tolotra rehetra misy ato amin'ny orinasa. Izay ny voalohany. Faharoa dia fitantanana ny bed and breakfast. Dia toy izay ny fahatelo mitantana ny pizzeria. Dia ny fahaefatra manampy ny mpitantana ny orinasa amin'ny resaka fikarakarana taratasy, déclaration fiscale, CNAPS, SOSTI sy ny sisa sy ny sisa. Misy anankisivy ny asa ataony. Alohan'ny hanonako an'ilay asa anankisivy dia hitantsika eo amin'ny tabilaona ny fafana misy tsanganana efatra. Dia ny voalohany dia ilay hoe inona no atao, ahoana ny fomba fanaovana anazy, izay ny tsanganana faharoa. Ny fahatelo aiza no anaovana anazy, ny fahaefatra isaky n'inona no atao ilay zavatra. Dia voalohany izany dia ny ataon'ny mpiandraikitra ara-barotra dia manara-maso ny hoe inona daholo ny tolotra lafo. Arahana ao amin'ny tableau de bord de vente izay. Ao amin'ny birao izany ianao dia izay no ataonao. Dia isan'andro izay no mila atao. Ny faharoa dia ny manao izay mahatamana ny mpanjifa, fidéliser nos clients. Dia misy instruction resaka gestion clientèle Bazesy Crys dia arahana izay voalaza ao. Raha atao amin'ny teny tsotra dia hoe tsy hoe sendrasendra fotsiny ny olona manjifa ao amin'ny Bazesy Crys fa mila tamana izany satria mahatoky amin'ny Bazesy Crys. Dia io asa io afaka ataonao any an-trano, afaka ataonao eny ivelan'ny fiasana amin'ny fitsidiana client. Dia ianao izany mandamina ny fotoananao arak'izay mety. Amin'ny ankapobeny dia natao maraina io amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 maraina ianao izany dia mitety client no asanao. Ny fahatelo dia ny fanomanana sakafo an'ireo mpanjifa ao amin'ny bed and breakfast rehefa misy olona mazava ho azy, rehefa misy client izany ao. Dia arahana tsara koa ny instruction petit déjeuner Bazesy Crystal. Ny fahaefatra dia fanomanana efitrano ao amin'ny bed and breakfast. Dia efa misy koa instruction manambara an'izany hoe ahoana ny fanomanana ny trano ato amin'ny Bazesy Crystal. Dia alohan'ny hahatongavan'ny mpanjifa, aorian'ny hahatongavan'ny mpanjifa dia atao milamina tsara ny trano. Ny fahadimy dia ny fanadiovana ny toerana rehetrarehetra ato amin'ny Bazesy Crys, ny bed and breakfast sy ny pizzeria. Dia efa misy instruction momba ny hygiène, santé, sécurité Bazesy Crys. Arahana tsara fotsiny izay isan'andro ny fanaovana an'izay. Ny fahaenina dia ny fampitomboana ny vola miditra amin'ny alalan'ny fandafosana ny tolotra rehetrarehetra. Booster izany ilay vente. Dia mazava ho azy manao publication amin'ny réseaux sociaux, ao amin'ny Facebook, ao amin'ny Airbnb, ao amin'ny Booking sy ny sisa. Afaka atao any an-trano io asa io, afaka atao any am-piasana isan-kerinandro farafahakeliny dia tokony avoazana ny publication izany mba hanaitra ny mpanjifa sy ahitana koa mpanjifa vaovao. Ny fahafito dia miantoka ny fizotra tsara ny fandraisana ny vahiny miainga amin'ny famandria-toerana ka hatramin'ny fivoahana ny bed and breakfast. Zavatra tena zava-dehibe izay resaka processus izay ao antsika ato amin'ny Bazesy Crys. Vao manao réservation ilay olona dia inona daholo ny dingana aorianan'izay, izay ilay processus mandra-pivoaka any ao dia mila voafehy tsara daholo izay processus izay. Dia arahana tsara izay fa voalaza ny instruction accueil hôte Bazesy Crystal. Fahavalo dia ny fitantanana amin'ny pizzeria. Efa misy mpanao lakozia moa izany eo, dia ilay mpanao lakozia no mila halamina ny asany. Dia arahana maso sy manome toromarika anazy izany. Ao amin'ny pizzeria io asa io isan'andro isan'andro. Dia ny fahasivy dia ny fanampiana ny mpitantana ny orinasa amin'ny resaka fikarakarana taratasy. Dia mazava ho azy mitantana ny orinasa ny manome planning hoe ity ny programantsika amin'ity herinandro ity, dia tanterahana izany izay arak'izay filàna. Raha izany ary dia inona no ny ora fiasana moa izany ohatran'ny hoe ahoana atao amin'ny ho an'ny mpiandraikitry ny ara-barotra. 7 ora isan-kerinandro, ny 20 ora afaka atao any an-trano, tsy voatery hoe hiasa any am-piasana izany fa afaka atao télétravail. Dia ny 30 isan-jaton'ny ora fiasana dia resaka fitadiavana mpanjifa, fifandraisana amin'ny mpanjifa. Dia amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 izany ao amin'ny bed and breakfast, amin'ny 6 ka hatramin'ny 12 izay no mahatonga anazy hoe terrain. Terrain ataoko amin'ny curseur hoe terrain.
amin'ny 8 ka hatramin'ny 9 bed and breakfast, amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 amin'ny terrain, dia amin'ny 4 ka hatramin'ny amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 ao amin'ny pizzeria. Adiny 900 isan-kerinandro, 20 isan-jato any an-trano, ny 30 isan-jato mitety mpanjifa. Dia toy izao ary zany ny fahalalana ilaina raha mahaliana anao ny hanao mpiandraikitra ara-barotra ato amin'ny Base Grisy. Mila manana bac plus 3 ianao nianatra manokana momba ny varotra sy ny fitantanana na momba ny fandraisana vahiny, tranom-bahiny, resaka fizahan-tany, resaka fisakafoanana na resaka fifandraisana. Inona ny zavatra tokony ho hainao na zavatra tianao na talenta anananao mba ahafahanao miandraikitra ara-barotra ato amin'ny Base Grisy. Mazava ho azy zany fa mivarotra no tena asanao. Mandresy lahatra ny asanao. Dia mila olona marina, olona tsy tia hoe mandainga fa izay teneniny tokoa ny zava-misy. Tsy hoe mivarotra sakabeloha arak'ilay fomba fitenintsika. Dia olona tia mifanerasera, olona tia mihaino, olona manome vahaolana, olona tia mandray olona, dia mahay mikirakira informatika sy internet, Word, Excel, email, Skype, Google, Facebook, Airbnb, Booking. Dia ny traikefa ananana raha efa nanao animatrice de vente, mitady mpanjifa, fanentana ara-barotra, raha nanao stage koa tamin'ny fianarana hoe nandray vahiny na hoe nitondra torista, nitondra mpizahatany na hoe tamina restaurant. Dia izay zany no ilaina mba ahafahanao miandraikitra ara-barotra ato amin'ny Base Grisy. Mety tsy manana mihitsy isika fianakaviana fa izay moa no asako dia ny hanampy antsika hahavita tsara hatsaka sy handavana ireo rehetrarehetra ireo. Dia misaotra antsika rehetra.